Fa tsy hoe anisany mpitazana taonjobily ianao fa anisany mpandray anjara ny taonjobily. Amen. Betsaka ny olona mety afaka mitazana ny afo fa tsy ny olona mahita afo no mafana fa ny olona akaiky ny afo. Amen. Dia ataovy mihitsy ny antoka rehetra amin'ity taona ity ahafahanao ho anisan'ny olona anankiray izay tena manakaiky ny afon'Andriamanitra. Feno ny afon'Andriamanitra. Mba tsy ho mpitazana taonjobily ianao fa anisan'ny tena mpandray anjara fototra. Mpandray anjara fototra fa tsy le hoe fa tsy figurant, tena hoe mpandray anjara fototra amin'izany jobily izany. Androany dia Sekoly Famahana Olana. Amafisiko kely ny tenenin'ny pasteur Frank teo hoe ny mpitory-teny koa dia endrika anankiray any hoe mpanao tatitr'Andriamanitra. Ny olona mijoro ety mpitondrain'Andriamanitra hafa dia tahaka ny hoe manao tatitra ny fiaonany manokana tamin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny Matio 9 milaza hoe ianao izy rehefa hivavaka dia midiro amin'ny efitrano mangingina fa ny rainao no amaly anao. Izy tsy ny teny hoe hiteny anao fa amaly. Ny olona zatra mpiaraka amin'Andriamanitra dia mahazaka valiana satria efa mivalian'Andriamanitra tao amin'ny mangingina izy. Alléluia. Fanitsiana karaktera les moments intimes miaraka amin'i Jesosy ao Matio 9:1-5. Ny lohahevitrintsika androany dia zao hoe Andriamanitra miandry fankatoavana anaty fifadian-kanina. Andriamanitra miandry fankatoavana anaty fifadian-kanina. Na inona zavatra atrehintsika tsiraray avy dia zavatra tokony tsaroantsika foana dia zao hoe misy kajin'Andriamanitra ao. Natahaka ny ahoana ny degré ny zavatra anankiray mitrango amin'ny fiainanao dia aza adinoina mihitsiny fa misy programan'Andriamanitra tsara be ao. Alleluia. Anisany mahatonga ny hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia nipetraka ho lalana izy ahafahantsika mahita ny lalana makany amin'ilay fahombiazana iandrasan'Andriamanitra kendry-toana anao. Izay mihitsy ilay izy hoe iandrasan'Andriamanitra eo amin'ilay coin kely eo amin'ilay tournant ianao mba hiona amin'ilay lalana izay efa nomaniny ahafahanao tonga eo amin'ilay anjara izay efa voatendry ho anao manokana. Amen. Tsy faty antoka na tokony hampatahotra ny testa. Fa rehefa misokatra ny masontsika mahita ny testa izay lalovantsika tsiraray avy dia lasa opportunité. Tsy occasion de chute fa opportunité ana fiakarana promotion. Izany hoe ninona zavatra mitranga amintsika isan'andro dia ny zavatra azo antoka dia zao misy programan'Andriamanitra tsara be foana ao ambadikio fa raha vao tsy miova ny fonao sy ny masonao dia hita faty antoka ianao raha tokony hita tombony. Raha ny mpanao zaridaina mijery zezika dia tombony ny hitany. Maro zany fa raha ohatra ka olona ataoko hoe miaingitraingitra mahita zezika dia fahalotompony hitany miaingitraingitra izy. Miankina amin'ny position amin'ny fonao eo amin'ny mpijerena zavatra anankiray no ahafahanao mahita hoe tombony io zavatra io. Alléluia. Tsy fantatro ny zavatra ao atrehantsika tsiraray avy androany manomboka amin'ity fotoana ity fa za tia hitarika anao manokana. Ataovy azo antoka fa mitovy ny masonao sy ny mason'i Jesosy. Araka ny tenen'ny pasteur Sandra teo marina mihitsy hoe tsy afaka ny ahita ny vision n'Andriamanitra ianao raha mbola solomaso mainty ny anaovanao amin'ny andro maizina. Magaga mety hoe mitondra tomobile vitre fumée ianao dia manao contre soleil amin'ny 6 alina dia gaga ianao hoe tsy mirehatra ary ve ny jiroko. Nefa misy zavatra ataonao eo amin'ny masonao tsy ahafahanao mahita ny programan'Andriamanitra. Teboka voalohany fankatoavana no tanjon'Andriamanitra ao antsika. Mampandalo fifadiana izy fankatoavana ny tanjony eo. Tsy hainao nona ny tanjony fa fankatoavana. Tsy hainao miena ny tanjony fa fankatoavana. Tsy hainao hitan'ny olona hoe mavita an'izao ny tanjony fa fankatoavana. Alléluia. Ao ambadika io zavatra atrehanao io dia tsy faty antoka fa fankatoavana. Amen. Genesis 3 no vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 9. Mahafinaritra be mihitsy mamaky amin'ny bokin'ny Genesis Vakio foana ny Genesis 1, 2, 3 eo fa misy révélation foana ao ambadika io. Na io ary tena wow, ahitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fomba fiasan'Andriamanitra, ny fandeferan'Andriamanitra. Nisy fotoana nisy partage tao pasteur zao hoe nisy lehilahy tany Amerika nanao akanjo cuir fa rehefa mamaky ianao Genesis 3:21 Andriamanitra mihitsy nampe akanjo cuir voalohany. Alléluia. Satria hoditra biby tena hoe hoditra biby ny nampanaovan'Andriamanitra. Andriamanitra zany sady tena hoe styliste enjana be, tia mampe akanjo izy. Rehefa jerenao ny Baiboly dia ahitanao hoe tena ny zavatra rehetra dia tena ao amin'Andriamanitra avokoa. Genesis 3:1 andiny voalohany
ka hatramin'ny fahaenina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamindra vehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha. Andininy faharoa. Alleluia. Andininy faharoa. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny voan'ny saha dia azonay. Ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany. Alleluia. Lorsque afaka ny anafa somary manjary lasa. Alleluia. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany. Fa ny voan'ny hazo eo amin'ny voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fandrao maty ianareo. Andininy fahaefatra. Hoy ny menarana tamindra vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo. Andininy fahadimy. Fa fantatr'Andriamanitra fanahy amin'izany andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Andininy fahaenina. Ary hitandray vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiry ritra ampahendry dia nototazany ny voany ka ny hinanany ary nomeny koa ny vadiny ka ny hinana izy. Amen. Alleluia. Ny nin'Andriamanitra napetraka tao amin'ny sahidena mihitsiny. Ireo hazo izay efa hoe raha rano tsy azo hohanindreo. Mety indray antsika manontany hoe maninona kosa ry Andriamanitra efa tokony fantany hoe tsy azo hohanina dia mbola ataony eo mihitsy ilay izy. Misy fotoantsika tsy maintsy mandalo zavatra anankiray ahafahanao maneho fankatoavana marina. Raha tsy nandalo test ianao tsy afaka hiteny hoe mpankatoa. Alleluia. Raha tsy nandalo test ianao tsy afaka hiteny hoe mpankatoa. Ny olona rehetra afaka miteny daholo hoe zany mpankatoa an'Andriamanitra, za tena kristianina, za tena mamaky baiboly. Fa ao amin'ny fotoana anankiray rehefa misy zavatra exposena eo anatrehanao dia eo ianao tokony mahafantatra hoe vitako ve ny mifehy ny tenako hanaraka ny zavatra nasena nataoko, sa mbola eo amin'ilay dingana anankiray aho hoe na dia zary ariny eo dia vitako ve ny mifehy ny tenako, sa za hoetin'ilay filako. Izay ilay fifadiana. Ny fifadiana dia fanafoanana ny filanao manokana mba hahafahanao mankatoa ilay tenin'Andriamanitra. Filana kontra teny. Filana mifanohatra amin'ny teny. Alleluia. Tsy afaka ny andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika raha voatarihy ny filana sy ny besoin manokana. Jereo fa rehefa nilatsaka ny tenin'ny fahavalo dia zay vao tonga sainy Eva, satria nisy perception niova tao aminy, dia le voankazo hitany hatramin'izay teo izy vao tonga saina hoe lasa ohatra maty izale izy. Zavatra efa hitany foana. Fa tao aorianany tenin'le menarana, zay vao hitany hoe why ohatra maty iza, ohatra lasa hitondra fahendrena ao anaty, tandreminy teny. Tandreminy teny avelanao miditra amin'ny sofinao satria anova ny fahatakaranao. Mety misy zavatra efa tsy nekenao tany an-trano, fa rehefa misy olana anankiray miteny hoe tsy maninona eo akia, dia jereo fa lasa miova. Lasa misy doto mipetraka ao amintsika. Lasa misy argument tady tangorona zany andresy lahatra antsika anohatra ny zavatra efa nekentsika tao amin'ny mangingina miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Ilaina ny fahafenom-potoana ianao manokana miaraka amin'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay rehefa feno ny tenin'Andriamanitra ianao ao anatin'ilay mangingina, dia ninona teny voarokanao eny an-dalana eny na hoe atsipy ny fahavalo eny an-dalana eny, dia efa feno ilay plasin'ilay teny ohatran'ny hoe taxi be efa feno tsy afaka mitondra mihoatra intsony. Rehefa feno teny ao anatin'ny fonao dia tsy misy teny afaka misisika. Rehefa tafatoetra ny tenin'Andriamanitra dia voatandrinao sy voatahiry ianao eo amin'ilay programan'Andriamanitra am-pankatoavana. Tsy misy olona mahay mankatoa d'office zany. Verika any. Tsy misy olona tonga dia hoe mahay mankatoa izy voateraka tonga dia mpankatoa izy zanako io. Fa tsy maintsy vokatra ilay teny izay namolavolana azy no miteraka fankatoavana. Ary ny olona rehefa zarinao amin'ny famaliana foana dia mbola kely dia lasa be famaliana izy rehefa lehibe. Matony zanaka ao an-trano be famaliana satria ny ray aman-dreny rehefa miresaka mety be famaliana ny lahy, be famaliana ny vavy, dia iny lasa kalky anatin'ilay folon'ilay ankizy. Dia tahaka an'izany koa tsika. Lasa tsy mahay mijoro ianao rehefa tsy zatra ny eno ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny mangingina. Rehefa tsy mahay mametraka ny tenanao hoe Andriamanitra no mamaly anao fa tsy hoe ianao mamaly an'Andriamanitra. Izay ilay Mateo 5:5. Andriamanitra no mamaly fa tsy hoe ianao mamaly an'Andriamanitra. Alleluia. Ny tena fankatoavana. Alleluia.
dia tsy hoe ianao manao asa fa ianao miray fo amin'ilay tompony asa. Indraindray tsika mety hoe tianeo fankatoavana nefa ny fotsika mifanohatra amin'ny fon'Andriamanitra eo am-panatanterahana asan'Andriamanitra anankiray. Aza diny fa niantsoan'Andriamanitra anao tsy hanao asa fa niantsoan'Andriamanitra anao iray fo aminazy. Olona araky ny foniny tedavina fa tsy olona araky ny tanany manao zavatra, tsy olona mavita ny tanany. Araky ny tenen'i Pasteur Sandry tao Exode 32 Bezalila, olona endriny efa namen'Andriamanitra fahendrena. Alleluia. Ary rehefa nasian'Andriamanitra amin'ny fanahany izy dia afaka nampiasa ny tanany. Alleluia. Fa melohany namelan'Andriamanitra ampiasa ny tanany dia ny fony aloha ny efa hitan'Andriamanitra hoe mety amiko ny fony eo. Na tsika ary mahafantatra an'izany fa ianao dia alaise kokoa miaraka amin'ny olona mitovy toe-po aminao, fa tsy hoe mitovy tanana aminao hoe ndao jerentsika daholo ny tanana dia ampitoviana hoe ny anao mitovy amiko mety tsika sy anao, dao tsika sy anao hiara-iasa. Tsy izay ilay izy fa toe-po. Rehefa mety ny fonao dia mety Andriamanitra. Amen. Fifadiana tena mitaky fankatoavana io. Ato tsy surveillance hoe izany tsy sakafo. So dia nisy ny lelaka rano. Tsisy an'izany ato. So dia nisy olona hoe tena hoe mety hoe nanandra tsiry ianao na ohatran'izany. Tsisy an'izany fa fankatoavana. Jesosy tsy surveiller anao koa fa hiandry fankatoavana. Alleluia. Izy tsy hoe aniraka ny anjely nijery anao dia vao mikasika rano ianao na ohatran'izany hoe misotro rano ohatran'izany dia tonga dia efa ringaniny tsy izay fa fankatoavana. Satria tena important be amin'Andriamanitra ny rehetra izany fankatoavana izany. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mahita hoe io zanako io apetraka ao amin'ny sahedeny io fa za mihiny fa afaka vitany io tsy mihinana. Alleluia. Vitantsika tsiraray avy zany. Na dia exposé eo anatina toerana anankiray ary tsika tsiraray avy. Eo misy ny abondance rehetra, misy ny zavatra rehetra, tsisy mahita anao ary tena hoe tsisy ijery ianao fa vitanao mankatao an'Andriamanitra ty aza raisina. Mety misy teny miteny hoe raisy io, fa ny fonao mihitsy ny tsy resy lahatra hoe ny anazy teneny Jesosy ihany. Iny no ataoko. Amen. Nao tsika jery tsara toko 17. Alleluia. Tena fandrosoana be mihitsy miantoka ny fandrosoantsika ara-panahy ny fanekentsika hitoetra eo amin'ny toeram-pankatoa. Mankatoava foana. Na tsy alaiza raha nonofinao, mankatoava foana. Alleluia. Anaty Fifadian-kanina tsy hoe tena mahafinaritra ny nofo, mankatoava foana. Tsy surveillant, mankatoava foana. Tsisy olona mantanina miandry tatitra, tsy maintsy hoe miandry tatitra aminao fa mankatoava foana. Alleluia. Aza ankinina amin'ny zavatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Amen. Tsara toko 17:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ten'Andriamanitra, fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary tsy mba ho kasihaka reza ny lohany, fa ho nazarita an'Andriamanitra hatrany ankibony zaza. Ary izy no anomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanin'ny Filistina. Alleluia. Tantaran'ny Samsona izy io dia ny fepetra izay nitakian'Andriamanitra ho an'ny Manoa sy ny vadiny, izany hoe ray aman-dren'ny Samsona dia izao hoe omeko zaza nareo fa io zaza io dia misy fepetra takiako izay tsy maintsy respektenareo. Misy fotoantsika omen'Andriamanitra zavatra anankiray fa ombadika iny aza adino ny zavatra nolazain'Andriamanitra sao ianao variana amin'ilay nahazo zavatra dia lasa hoentinao amin'ny sitraponao ilay zavatra izay azonao fa adinonao ny fanekena izay fanaovanao tamin'Andriamanitra. Fankatoavana. Alleluia. Ndraindraitsika mety miteny hoe tompo raha tahinao dia ohatran'izao, iny tena soraty mihitsy iny, soraty iny, fa tsy tokony ho adinonao zany manatanteraka izay ny fanekenao teo amin'Andriamanitra. Takian'Andriamanitra aminao iny. Tadidinao ny amin'ny ao tsara toko 12 fa milaza amin'ny tantaran'i Jefta. Niteny tamin'Andriamanitra izy hoe tena ataovy mandresy fa raha vao mandresy dia izay miona amiko voaloha rehefa miverina tonga dia ataoko fanatitra ao anao. Tonga dia nizana amin'ny vavitokana. Tsisy zoky, tsisy zandry. Iny ny tsena anazy voaloha tonga dia nitomany Jefta. Fa zao ny zavatra nafinaritra, nataony foana ilay fanatitra. Ao amin'Andriamanitra dia takian'Andriamanitra ianao anaiky izay zavatra no teneninao ary anefa izay zavatra nolazainao. Raha niteny ianao hoe hanatanteraka fifadian-kanina dia vitao arak'ilay aniran'Andriamanitra anao mihitsy ilay izy. Aza mijery olona kavia, aza mijery olona kavanana. Alleluia. Fa ilay teninao ny fampiresanao tamin'Andriamanitra hankatoavy iny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria iny lasa fiarovana ho an'ny lalanao ao aoriana.
Ny olona mpankatono afaka mandeha lavitra. Fa raha vao tsy mpankatono tsy afaka mandeha lavitra zany. Satria rehefa tsy mpankatono dikan'izany diso ny lalanao vao manomboka. Satria tsy any amin'ilay tian'Andriamanitra andehananao lasa andehananao dia ho diso destination ianao, tsy tonga lavitra araka sitrapon'Andriamanitra ianao. Fa ny olona mpankatono mety hitan'ny olona hoe mandeha miadana kely izy zany. Fa iny ny tian'Andriamanitra satria iny ny tonga any amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Aza maika apiditra vitesy, tsy hafaingana mpandeha miaraka amin'Andriamanitra fa hafaingana mpankatoavana. Plus ianao mankatoa dia plus ianao misy vitessen'Andriamanitra ao. Vitesse de croisière an'Andriamanitra tsy afaka terentsika hoe ampekaro, ampidino fa velao andeha araka sitrapon'Andriamanitra. Izay ilay hoe na dia mpamboly matiana nadritra ny 30 taona ianao tsy afaka hoe tsy maintsy tondrahanao foana ny voankazo dia maniry izy rapitso. Fa na ianao ary dia ampianaran'Andriamanitra hoe patience. Ny fankatoavana sy ny patience dia tena mivady. Ary manimba amin'ny fankatoavana matetika dia tsy faharetatsika. Raha vao tsy maharitra ianao dia miala amin'ny fankatoavana. Ohatran'izany hoe mpianatra samy mba nahita ny angle nijerena an'i Jesosy daholo hoe rehefa tonga izao Jesosy dia ny zavatra hitranga dia izao hoe famonjena ao antsika io, potika amin'izay ny Romanina, manomboka eto amin'izay tsika maître. Dia ohatrany hoe niterendry zareo, Jodasy tena anisan'ny tena loha laharana mihitsy nitereny, provoqueny mihitsy tena ataoko samborona ity dia rehefa fehezinao ity tonga dia hipoaka vitany amin'ny Romanina rehetra sotran'izao. Raha vao tsy patient ianao dia simba amin'ny fankatoavanao. Na dia ao anatina fampianarana tena mety be ary ianao, raha vao tsy mahatsindry fo ao anatin'ny fiarana amin'Andriamanitra dia simba amin'ny fankatoavanao. Tandremana zany, anisan'ny navoana zany, anisan'ny mety navoantsika tsiraray avy zany, raha vao entin'ny fonao ianao dia lasa makany amin'ny lalan'ny tsy mpankatoa. Ilay zany ohatra ny programa tsara ihany ny Andry Jodasy, ny Andry Petera ohatra ny programa tsara ihany fa tonga dia nahazo ihany hivoaka ianao. Tsy izay programanao dia mety amin'Andriamanitra, tandremo sao dia manao programa an'ilay anivo, fa manaova amin'ny programa an'i Jesosy. Raisa ampahatoniana, ekeo ampahendrena. Alleluia. Samsona, ny direktiva an'Andriamanitra ny mena ny ray aman-dreniny Samsona dia izao hoe afaro tsara io zazy io tsy azo kasihan-kare zany lohany atokana ho anahy io zazy io, tsy mahazo mikasika alcool io divay io tena tokony ho anahy io satria io no efa voatendriko. Dia ilay izy tsy hoe tsy any amin'ilay volo loatra ny problème reto, fa nametraka Andriamanitra sininy anankiray hoe zavatra afaka kasihan-tanana, zavatra tsy afaka kasihan-tanana hoe permettre zany tiako tenenina, fa ohatrany hoe takatra, ohatran'ny atao saidena ihany, zavatra takatra napetraka à la portée an'ny olona fa nandrasan'Andriamanitra dia izao hoe mankatoa anavy reto olona reto. Io volon'ny Samsona io afaka kitihan'ny olona mandalo raha ohatra ka tsy hoe lavitra be, tsy hoe misy ina le kasika be any amin'ny coiffure reny dia tarombana amin'ireny mba tsisy kasika, fa à la portée any tanan'ny olona rehetra io. Fa ny zavatra nandrasan'Andriamanitra dia izao hoe hain'ny olona rehetra ve ary hain'ny Samsona ve ny mankatoa ny zavatra nyteneniko, ninona zavatra mitranga. Misy fotoana misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika tsiraray avy izay ohatrany hoe hitarika antsika ny amin'ny tsy fankatoavana, ary ilay izy tsy mila effort be, fa ohatrany hoe mora atao kely izany, fa ny safidy dia tokony hipetraka ao anatin'ny fony zanak'Andriamanitra hoe iza no arahanao, iza no henoinao. Mety za zao tambola kely ohatran'izany na metsiny ana Damasey foana fa maninona ary no haniny io, fa maninona ary ny ohatr'izao io zavatra io. Fa rehefa mitombo ao amin'Andriamanitra dia hitanao hoe wow, testaka io zavatra io, tian'Andriamanitra asehoko kay ilay fankatoavako anazy. Eo anatrehan'ny opportunité hanotana dia lasa opportunité hiankohofako. Eo anatrehan'ny occasion de chute izay tiany dévolution amin'ny fiainako dia za kay afaka maneho fankatoavana hoe Jesosy atika ny lalana. Izao kay ilay izy mety tsy ahitako tombony amin'ny aranofo ilay izy, fa izay ilay hoe matsilo ao amin'Andriamanitra, lasa takatra ao ny programan'Andriamanitra. Tsy voatery hitan'ny masonao hoe tena eken'ny olona rehetra ilay programan'Andriamanitra, fa ianao anatin'ny fonao mangina sy miafinao matsapa hoe tia ilay izy Jesosy, tia ilay lalana Jesosy, tia ilay tokony atao Jesosy, zao ilay tokony atao Jesosy, zao ilay andrasanao anahy Jesosy. Amen. Pitsara toko 7:17 ka hatramin'ny 20. Alleluia. 17-19 dia hoy manao tamin'ny anjelin'i Jehovah, iza moa no anaranao no hanomezana voninahitra anao ary rehefa tanteraka ny teninao. 20 aroa ny anjelin'i Jehovah taminy, nahoana no manontany anarako ianao fa anarana mahagaga izany. 20 dia naka ny zanak'osy sy ny fanatra hoanina manoa
ka nanatra ireny teo ambony vatolampy an Jehova ary ilay anjely kosa nanao zava-mahagaga raha mbola nijery manoa 120 farany ary rehefa niakatra ao amin'ny lanitra ny lelafo avy teo amin'ny altara dia niakatra teo anatin'ny lelafo ilay avy teo amin'ny altara ilay anjelin Jehova ary nijery izany manoa mivady ka niankohaka tamin'ny tany. Amen. Rehefa miteny Andriamanitra na mbola tsy tanteraka raha ny zavatra anankiray dia miprograman'Andriamanitra ho antsika dia fiankofana. Alleluia. Mbola tsy teraka Samsona tamin'io fotoana io fa tamin'ny fotoana nanaovan'ireo fanatitra dia nisy fikasian'Andriamanitra tanatin'ny fony izy mivady ka natonga azy ankohaka. Isaky ny miteny Andriamanitra ny fankatoavana sy ny fiankohofana tsy maintsy mivady. Ny olona mpiankohaka dia tsy maintsy mpankatoa. Raha vao tsy mpankatoa dia tsy mpiankohaka. Raha vao tsy mpankatoa dia sarotra ho antsika ny ankohaka, ny fiankohofana. Satria ny lalan'ny fiankohofana tsy maintsy mitomboka eo amin'ny fanekenao izay programan'Andriamanitra ho anao manokana. Alleluia. Tandremo fa misy feo ivelany foana izay te hitarika antsika hivoaka amin'ny lalan'ny fankatoavana. Tandremo fa reny feo ireny indraindray mandresy lahatra sy miteny zavatra be dia be. Tia izao fa Andriamanitra miteny indray mandeha. Tia zavatra tia atao. Tsy hoe nisy affichage tao amin'ny saedena hoe tia tsy azo hoaninareo. Isaky miodina dia misy vatakazo misy soratra. Tia tsy azo hoanina, tia tsy azo atao, tia tsy azo atao an'izao fa ny zavatra nitranga dia izao. Alléluia. Merci pasteur. Miteny indray mandeha Andriamanitra dia iny teny iny efa tokony hazakanao. Ny teny rehetra izay renao dia tokony mahazakanao foana. Amen. Tokony mahazakanao ny teny rehetra izay renao. Tenin'Andriamanitra io fa aza manaiky zaka ny tenin'ny olona izany. Ao koa zaka ny tenin'Andriamanitra ianao. Amen. Tepika faharoa tandremo ny fankatoavana ho azy. Asain'Andriamanitra atao ny fifadiana mba hivoahan'ny fankatoavana azy ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Avelan'Andriamanitra ianao hifady ihany mba hahafahantsika maneho fa tsika dia miray amin'ilay vidan'Andriamanitra. Fa isika dia mitambatra amin'ilay asan'Andriamanitra. Izay ilay hoe mijery ny zavatra nataon'Andriamanitra, ilay asan'Andriamanitra. Tsy afaka ny ahita ny zavatra hitan'i Jesosy, tsy afaka ny tonga eo amin'ny voan'ny mason'i Jesosy ianao raha tsy midina ambany. Ny fakanany ny voan'ny mason'i Jesosy dia tsy hoe ianao misongadina mihoatra noho ny hafa, fa ianao manaiky hidina tahaka ny dinan'i Jesosy ambany. Alleluia. Midina faran'izay ambany. Tsy maninona izay zavatra mitranga. Tsy maninona na ny olona mety mahita faty antoka amin'ny fiainanao. Fa ianao afaka mahita tombony ara-panahy. Satria ny tombony tena ho antsika tsiraray avy ho an'ny zanak'Andriamanitra dia tsy ilay tombony ao amin'ny ara-nofo fa ilay tombony ao amin'ny ara-panahy. Amen. Samuel voalohany toko 10:22. Psalm 15:22. Amin'ny anaran'i Jesosy andianga kely amin'ny anaran'i Jesosy ny ten'Andriamanitra fa hoe Samuel, sitraky Jehova moa fanatra dorina sy mifanatra hafa latsatra mihoatra noho ny miaino ny feo an'i Jehova. Ny manaraka no tsara no ny fanatitra ary ny miaino no tsara no ny saboran'ondro lahy. Amen. Hozy izy hoe l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lehibe lavitra ny fankatoavana noho ny zavatra ataontsika ao an'Andriamanitra. Aza maika anao zavatra ao an'Andriamanitra raha tsisy fankatoavana. Satria tsy mifanitsy amin'ny sofin'Andriamanitra ny teninao rehefa tsy fon'olona mpankatoa. Mahafinaritra an'Andriamanitra mihitsy ao anatin'io Baiboly io mihaino olona mpankatoa azy. Akaiky ny sofin'Andriamanitra ny vavan'ny olona mpankatoa azy. Tsy hoe olona mireusira fa olona mpankatoa azy. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia 11:4. Mihaino ny feoko ary mankatoava. Tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy tsika mihaino tandremo ny zavatra renesinao ary raiso tena ohatra ny tahaka ny mandray volamena eo an-tananao ianao miprendre soin tsara mihitsy tsy menjeraka vitsy tsy menjeraka vanana. Izay ny tena fankatoavana. Alleluia. Misy zavatra tokony miova ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Eo anatrehan'ny zavatra mitranga omeo ny fankatoavana. Eo anatrehan'ny endrika ohatrany hoe Jesosy tena lalana ve ty? Jesosy nefa miteny hoe io ny tena lalana, ankatoava fotsiny. Mety zavatra tsy ao anatin'ny saitsika sy ny eritreretintsika fa mankatoava. Ankatoava ilay teny, enoy ilay teny, ny fahatanteram-pifandraisako amin'Andriamanitra dia miankina amin'ny fankatoavako azy. Ny perfectionnement ny relationko, ny communionko amin'ny Jesosy dia eo amin'ny degré mpankatoavako azy. Mankatoava n'Andriamanitra, raha tiana ho tsara, ho tiana ho voarandrana tsara mihitsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia fankatoavana anjaranao, omeo azy foana.
amin'ny fotoana rehetra omeo foana Jesosy eo ahoany ty omeo amin'ny fankatoavana mila manginy ianao mila miteny ianao mila mipetraka ianao nefa ianao mety manana ny hery rehetra ahafahana manao zavatra hafa tsy mitovy ny hoe tsy manana hery anaovana zavatra hafa sy ny hoe manana hery anaovana zavatra hafa nefa fohananao ny herinao mba handehanana amin'ny fankatoavana amin'Andriamanitra fohany ny herinao mba handehananao amin'ny fankatoavana amin'Andriamanitra zay anie le fifadiana esorina amintsika mihitsy ny besoin rehetra sakafo hoe satria tsika mendretra hoe rehefa tsy misakafo maraina dia tsy mahavita journée firy amintsika zao na vita journée firy jour zay tsy sakafo maraina le izy kay vita ihany anie ary zadiny fa fifadiana ataonao androany dia hanomana ny fandranitana ny fiainam-panahinao aoriana ahafahanao miaino an'Andriamanitra na tsy mifady ary ianao le izy ne matoa atao voalohany taona dia zao hoe ampizarana anazarana ny fotsika hiaino an'Andriamanitra dia le qualité fahaizantsika miaino an'Andriamanitra iny tokony ohatran'iny foana mandritry ny taona Alléluia ka na tsy mifady ary ianao dia mitovy foana ny degré sy ny intensité fandrenesanao an'Andriamanitra mandritry ny taona Alléluia imaginez hoe le 12 andro mifanitsy amin'ny 12 volana ny vitanao anatin'ny ray andro zany tamin'iny fifadiana iny dia ohatran'iny koa ny tokony faranitanao ara-panahy miaino an'Andriamanitra au mois de janvier, février, mars, avril ka hatramin'ny décembre. Amen. Misy programma tsara be petrak'Andriamanitra fa mila misokatra tsara tsika tsiraray avy. Amen. Romana toko 1:12 tonga dia vakiko le izy hoe l'obéissance conduit à la justice. Na hoe ny fankatoavana dia mitarika antsika makany amin'ny fanamarinan'Andriamanitra. Ny olona tena mpankatoa dia rakofan'Andriamanitra ao ambaniny foana. Alleluia. Toetrandro lava ao an-tranon'i Jehovah. Na misy ara ny flèche, misy ny bala sy ohatran'izany, misy ny temy marary, rakofan'Andriamanitra ny fitiavana ianao. Alleluia. Dia tsy miatendre anao zany zavatra any. Tsy maintsy mpankatoa nefa ianao aloha. Zay vao tanteraka aminao zany. Alleluia. Ary ty fifadian-kanina ty dia fotoana anankiray anehoanao an'izany hoe za dia mankatoa an' Jesosy. Le filanana tsy hoe tsisy. Ny hoe nonany tsy hoe tsisy. Luka toko 4 milaza an'izany, Jesosy nena tsy ary hoe nona. Alléluia. Fa ny zavatra tena mahafinaritra dia zao, teo amin'ny fahatsiarovany tena honona nametrahana priorité hoe inona ny zava-dehibe, inona ny zava-dehibe. Ny fifadian-kanina dia fametrahana priorité eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy ny sakafo ara-nofo ny zava-dehibe. Tokony tsy ahita torontsika raha vao tsy tafavavaka. Fa tsy hoe lasa tsy mahita toro satria nona amin'ny alina. Zany a. Be dia be mety hoe tsy mahita tory rehefa nona be zany. Tsy tokony zay. Tokony tsy mahita tory ianao raha vao tsy tafavavaka. Fa tsy mahita tory ianao raha vao nona. Satria ny tena sakafo dia tsy le zavatra hohanina amin'ny vava, fa le zavatra hohanina amin'ny fo. Zay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe atao-poko ny iraketako ny teninao. Dikany hoe iraketana ampidirina. Fahanana tenin'Andriamanitra ny fonao mba ho tafatoetra tsara isika tsiraray avy. Amen. Misy fotoantsika mifady ao anatin'ny abondance. Mifady ao anaty abondance. Mifady ao anaty fahafenona. Tsy hoe mifady ianao satria tsisy sakafo. Fa safidinao mihitsy no mifady. Ohatra le Genesis toko 7 teo, i Adama sy Eva napetraka tao amin'ny toerana anankiray izay misy ny zavatra rehetra, fa nasian'Andriamanitra hifady an'le voankazo teo ampovoany. Mifady ao anaty abondance. Tena hoe self control ny tediavin'Andriamanitra. Voafehanao ve ny tenanao? Voafehanao ve ny filanao? Voafehanao ve le besoin izay manetsika anao ao anaty ao? Azadina fa tsy misy fahatsarana ivelany fankatoavana. Izay ny olana atao amin'ny Adama sy Eva. Ny eritreritra izy fa misy zavatra tsara ivelany fankatoavana, zavatra ny tenin'Andriamanitra. Izay ny le izy nahita izy hoe raha mihinana an'ity ontsika dia lasa ohatran'izao. Satria tsy tao an-tsainy mihitsy hoe efa io anie le fahatsarana, efa io iainana io. Misy fotoantsika tsy tonga saina efa io le iainanao io anie. Io iainanao io anie androany nofinofo an'ny olona anie io e. Misy olona manofy an'io fiainanao io anie. Misy olona tsy manana ny endizième ny zavatra nanao nefa izy tena faliny amin'Andriamanitra. Maniny ianao manana ataoko hoe mihoatra noho ny hafa kanefa ianao mbola matsapa teny hoe mbola misy tsy mety ihany. Sao dia ianao diso mijery loatra ny zavatra iainanao raha tokony fotoana hijerevanao an' Jesosy zao. Satria ny fitombon'ny finoana dia tsy ny fijerenao ny situation anao fa ny fijerenao an' Jesosy. Niza raha vao tsy mibanjina an' Jesosy, zany hoe raha vao tsy mandinika tenin'Andriamanitra, zay mahatonga Jesosy toko 2 milaza hoe aoka tsy hiala ny vava anao ty boky lalany ty, dika zany tsy miala ny vava, hohanina foana. Hohany foana ny tenin'Andriamanitra isan'andro ataovy baba, ataovy sakafo eo amin'ny fifadian-kanina, io ny ataovy sakafo. Alleluia. Luka toko 4 milaza hoe Jesosy rehefa tany anefitra, Luka toko 4:1 ka hatramin'ny 2 dia milaza hoe
rehefa tany any hevitra Jesosy dia zavatra nitranga dia zao nentin'ny fanahy izy tany any hevitra andiny faharoa dia nalainy devoly fanahy ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany ka rehefa tapitra izany dia nona izy dia naninona nona izy dia teo amin'ilay fanohanan'i Jesosy teo misy antony io matoa hoe mielohany a nandalovany a ny fakapanahy no nona izy fa tsy hoe taoriany taoriany natonga amin'ny fakapanahy anisan'ny antony dia zao satria teo Jesosy dia te irediriger antsika tsirairay avy hoe le anohanana tiana tongavana teo jereo fa rehefa vita le fakapanahy dia tsy tsisy fiteniny verina hoe dia mbola natsiaro nona ihany Jesosy fa rehefa vita le fakapanahy dia tao anatin'le fakapanahy nisy baba be dehibe tao isaky ny mitesta ny devoly dia nisy tenin'Andriamanitra tao ile baba ile sakafo ninana foana zany Jesosy isaky ny tanteny le devoly Jesosy dia minana isaky ny tanteny devoly Jesosy dia misakafo indray tenin'Andriamanitra dia ataony miatoko fahenina atoko favalo sotry zany sakafo lasa adily ny anohanana rehefa feno tenin'Andriamanitra ny olona anankiray mahatonga antsika rehefa mandeha fifadian-kanina dia rehefa efa 5 andro 9 andro mbola mahatsiaro noana foana misy tenin'Andriamanitra tsy ampy ao misy tenin'Andriamanitra tsy ampy ao fenoy tenin'Andriamanitra ny journée ianao fa io vida ao anatinao io tsy maintsy fenona tenin'Andriamanitra ary rehefa tsy fenona ao tenin'Andriamanitra dia lasa misy teny hafa miditra ao dia lasa ino mampianatra anao dia lasa mifosely lalanao mandritry ny taona le fifadian-kanina nataonao tamin'ny voalohany raha vao tsy mitoetra hoe iza ny antony ifadianao rehefa mifady ianao dia inona kosa no hohaninao le izy ny misy hohaniny fa tenin'Andriamanitra no hohaniny izay mahatonga Jesosy ny teny hoe nofiko ny tena fihinana izy nefa le tenin'Andriamanitra isika tsy avy eto tany fa isika mpandalo eto tany dia raha mpandalo eto ianao dia nidika an'izany tsy ny régime ny eto ny tokony hohaninao fa ny régime anao mandrakizay sy tehaka ho an Jesosy alleloia misy tsika ohatry nefa hoe zatra loatra ninana an'le teto dia lasa mametraka priorité amin'ny zavatra eto kanefa tsika tsy avy eto any atsika ary ianao ny tsy hitoetra ela eto hoe aza mizatra ny sakafo eto fa mizara ny sakafo mandrakizay dia ny tenin'Andriamanitra isan'andro aza aleo lavitra ianao tsy alaise mihitsiny raha vao tsy mamaky tenin'Andriamanitra ninona zavatra hoe ampelantananao dia relié eo amin'ny tenin'Andriamanitra asivy tombona an'Andriamanitra rehefa manao Facebook raha vao tsy tenin'Andriamanitra dia esory raha vao tenin'Andriamanitra dia vakio ary ny tenin'Andriamanitra izay milatsaka eo dia za tena mitarika anareo an'ity misy fotoana misy zavatra mitranga eo Facebook mandeva tenin'Andriamanitra dia misy verset eo dia sokafo amin'ny Baiboly dia confirme eo iny fa misy fotoana tsy mitotona le izy misy fotoana tsy mitovy le izy tena vavolombelona izany mihitsy dia izay ny tiako hitariana antsika hoe tandremy tsara so dia hoe mahita hoe verset eto ambany dia tenin'Andriamanitra dia tonga dia maminana an'iny nefa le izy mangazo voavina dina tsy nivoasana sady tsy sasana dia tonga dia hohaninao manta tsy nandrahoana vakio ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay hitan'ny masonao dia tokony haniraka anao ahitan'i Jesosy foana tokony atonga anao ahita ny voninahitr'Andriamanitra foana ninonino na any ampiasana tombony be ho antsika rehefa mandeha tongotra mahita tomobile mandalo misy soratra tenin'Andriamanitra aoriana mamaky tenin'Andriamanitra raiso iny dia vakio indray raiso hohano any an-trano rehefa mandeha taxi be dia anaty taxi be misy tenin'Andriamanitra raiso iny dia enaro tsenjery raha mandeha taxi be iny efatra ianao anatin'ny ray andro mahita tenin'Andriamanitra efatra ianao anatin'ny ray andro misakafo maraina goûter atoandro ariva ianao zany ho voninahitr'Andriamanitra amen amen mila mifady koa tsika anatin'ny absence anatin'ny tany efitra mianatra an'izany alleloia ampandalovin'Andriamanitra zavatra hafa fa ianao tonga dia tsy hoe tsisy dia mifady tsy izay fa mifady na misy na tsisy tsy ny situation tokony hitarika antsika aneo izay sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra tokony tonga dia mivoaka foana ninona situation misy eo tsy hoe rehefa ohatra sendra ny tsy fisina ndao rangatsika hivavaka tsy izay fa na misy areo ndao rangatsika hivavaka na tsisy areo andao rangatsika hivavaka satria ny vavaka tsy tokony hisy hifandraisany amin'ny situation atrehanao androany any amen ny olona tena mpankatoa dia tsy miandry atosiky ny zava-misy izay vao mahatsiaro an Jesosy fa Jesosy tokony tsaroana foana ninona zavatra mety misy sy mandalo alleloia ny amara-parana ko azy dia zavatra anankiray tena mafy ho anaty tamin'ny voaloha dinganiko satria mbola lavalava le izy rehefa ny fifadian-kanina dia hampianatra antsika idécroche un moment opportun veriko tsara ny fifadian-kanina dia hampianatra antsika hialy eo amin'ny toerana anankiray amin'ny fotoana mety misy succès fa nefa ny programme an'Andriamanitra anao hoe mialy ianao raha vao tsy mpifady ihany ianao dia tamany eo amin'ny succès an'ny nofo
raha vao tsy mpanombo ny tenanao ianao dia ametraka ny programan'Andriamanitra amin'ny succès anao manokana. Dia nefa tsy voatery ny succès anao manokana hoe izay ny programan'Andriamanitra. Nisy fotoana Davida nosorana fa tsy maintsy niverina ny andro ondry. Tsy midika hoe rehefa hosorana dia tsy maintsy apetraka ery. Satria tsika tsy tokony hitoetra na hoe hitaingina fanosorana na hitaingina ny posta nametran'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Alleloia. Fa mila mahay midina ianao dia mila mahay miakatra ianao. Mila vitanao no midécroche ny fona hoe tsy mety amin'ny Jesosy ity na dia tena hitako hoe tena mety be. Ity misy business tena mety be. Ary hatramin'izay tena tsapako mihitsy hoe tahian'Andriamanitra foana teo amin'ny fotoana rehetra. Fa rehefa miteny ny tompo hoe mijanona ianao dia aza asiana fisalasalana tonga dia mijanona. Alleloia. Nisy an'izany atao anaty Baiboly. Mafy izany. Fa mila mianatra an'izany tsika. Ny tena mpankatoa dia afaka midécroche à tout moment. Amin'ny fotoana rehetra afaka miala ianao. Jesosy miakavitsika lasa zantsika. Ohatra ny désert be le hitantsika hoe Jesosy fa ahoana any zany lalana dia azadiny fa anatin'ny tany efitra. Jesosy rehefa tonga tany tany efitra na dia nisy ny fahefana ary teo am-pelantanana dia ny zavatra nitranga tsy maika izy ny ampaniry ny hazo tany reto. Nefa vitany izany. Tsy hoe maika izy tonga dia asiako rano eto dia asiako ohatran'izao fa ny aina atao anatin'ilay tany efitra izy. Nanaiky an'ilay programan'Andriamanitra aza miezaka ny hanova izay programan'Andriamanitra ho anao. Raiso ary ankatoavy izay programan'Andriamanitra ho anao. Aza dina fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy hoe fiovana situation fa ianao miova. Ianao miova, za miova ny tanjon'Andriamanitra, isika voaova ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe isika mahay manova situation. Alleluia. Alleluia sa tsy alleluia. Alleluia. Asitehaka mafy an Jesosy aloha. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra foana. Amin'ny fotoana anankiray mety mavesatra antsika manapa-kevitra. Dia za te hitarika anao hoe mandehana foana araka programan'Andriamanitra. Alleluia. Luka 5:5-5 Ary fa Simona namalaka namanao hoe tompoko nandritra ny alina efa nikely aina zahay nefa tsy nahazo ninina kanefa noho ny teninao dia alatsaka ihany raha sady ohatran'ny miaraka amin'ny izay dia ataonay ihany zany ity rehefa izay ny tianao hoe 9 ary efa nataon'ny Petera zany dia nahazo azan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny arato 7 ary izy nanitsaka ny namany nany hoe niantso ny namany fa tsy hoe nanitsaka nanatsika izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy reny ary nofeno ny sambo kely roa kanefa saika ny letika 9 ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niakohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ny fankatoavana tondra fiankahovana. Alleluia. Io le hitantsika teo. Tompoko hoy te Petera miala amiko olomeloka. 9 talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny habean'ny azan-drano izay azony. 10 ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak'i Zebedeo izay niombona raha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely antanety Petera sy ny ekipany dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Amen. Amin'ny 9 misy test angezabe nitranga teo amin'ny Petera. Hoy izy hoe talanjona ny olona rehetra wow zany business fleurissant be mihitsy ny zavatra ataon'ry Petera. Tena tahian'Andriamanitra be nareo et encore Jesosy mihitsy no niteny hoe ataovy le izy. Misy fotoantsika hampanaovan'Andriamanitra zavatra anankiray dia ny olona tonga dia mahita tena Jesosy mihitsy io ary tena marina fa Jesosy mihitsy ny tao ambadika le izy ary naomby le izy tena nisy vokatra be fa tany amin'ny farany. Ozy izy Jesosy hoe ndao anaraka anahy. Raha vao tsy mpifady ihany ianao tsy midécroche ianao io. Mbola tiaka le bénéfice le trondro roa lakana aloha ianao. Dia avy eo omenao mivady aman-janaka ao le izy. Tsy manaiky perte ny olona tsy mpifady ihany. Tsy manaiky matiantoka, tsy manaiky diso, tsy manaiky ahitsy, tsy manaiky amboarina. Nefa ny tenin'Andriamanitra tonga dia miteny hoe ndao anaraka. Jesosy tsy mipromettre hoe misy betsaka anao io ary fa ndao ary fa tena ary mety kokoa. Tsy hisy promesse an'izany fa teny. Ny tenin'Andriamanitra dia efa promesse. Tsy voatery lokoina ny tenin'Andriamanitra vao afaka melona amin'ny fanantenana anatinao. Fa ny tenin'Andriamanitra amin'iny authentique iny dia efa tokony hiteraka fanantenana anatinao. Matoa ianao tsy manantena an'Andriamanitra satria mety tsy ampy ny fahalalanao an Jesosy. Fa rehefa fantatrao Jesosy dia rehefa miteny izy dia tsy le teny fotsiny renao fa maizy anazy sy miprograma sy ny efa vitany hatramin'izay. Izay ilay hoe ao anaty fifadiana mijery ny asan'Andriamanitra. Mahita ny zavatra nataon'Andriamanitra.
Rehefa tsy ampy ny fahitanao zavatra efa nataon'Andriamanitra, ahoana moa ny inonao zavatra afaka ataon'Andriamanitra? Sarotra be ho amintsika amin'ny maha-olombelona ny ahita ny zavatra ho avy raha tsy efa mahafantatra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataontsika tsiraray avy. Izay mahatonga ten'Andriamanitra miteny hoe mibanjina an' Jesosy, mpanefi ny finoantsika sady mpanao azy. Rehefa mibanjina an' Jesosy, mibanjina hazo fijaliana dia tsy hoe ilay hazo bois de rose saky ny impotsy ty sa hazo ala, tsy izay ilay tian'Andriamanitra tenenina, fa ilay hoe rehefa mijery an'io ianao dia taiza io ny ainga, inona ny anton'io zavatra io, ary taorianan'io inona ny zavatra nitranga. Izay ilay mahatonga ny hoe ny hika mpandresena dia afaka atao foana isan'andro. Raha ohatra hafahafa be zao raha ohatra hoe nandesy ny Argentina moa tamin'ny farany teo tamin'ny mondial, dia andro antsika mbola hika ho an'ny Argentina, ohatrany hoe tsy mitovy le hafanana. Fa nefany rehefa mandinika ny zavatra nataon'i Jesosy ianao, dia androany ianao mika ny zavatra nataon'i Jesosy, ohatra authentique foana le izy. Azonareo ve? Zay mahatonga an'Andriamanitra izy ny marina, izy ny tena fandresena, izy ny tena fahatsarana. Alleluia. Misy fotoana ianao tsy maintsy midécroche, misy fotoana ianao tsy maintsy midécroche. Zay no antony fifadian-kanina. Tsy hoe rehefa tsy mandeha ny zavatra anankiray vao tokony hiala ianao, fa eo amin'ny fotoana anankiray hitenena an'Andriamanitra hoe miala ianao, dia miala ianao. Ohatran'izany hoe marketing, diso mihitsy ny fihevitsika indraindray hoe rehefa tsy mandeha ny produit anankiray vao manao publicité, fa amin'ny fotoana tena andehanan'ny produit anankiray ny tokony manao publicité. Tokony eo ny tokony matanjaka ny marketing, ny plan marketing na société anankiray dia tokony matanjaka amin'ny fotoana andehanany zavatra anankiray. Eo ny tena tokony misy azakazaka be dia be. Tsy hoe rehefa tsy mandeha vao tsofina, fa eo am-pandehanana alefa foana, alefa foana, alefa foana. Amen. Tahaka an'izany ny tokony fiarahantsika amin'Andriamanitra. Aoka ty fifadian-kanina ity ho fifadiana azahoan'Andriamanitra tombony aminao. Alléluia. Fa lasa grève de la faim izy raha ohatra ka hoe ianao sady tsy mandroso, ny tombo tsy mahita tombony, ianao miena fotsiny, jereo ny dépense ao an-trano ohatrany tsy miova akory nefa ianao tsy mihinana. Lasa mijery an'izany tsika raha vao ohatra ka tsy tafafantoka amin'i Jesosy. Lasa mijery an'ilay hoe le fatiantoka kely any ambadibadika any. Tandremo zany. Mifatoha amin'i Jesosy. Rehefa ody dia miazakazaha ody an'iny nandoalika fa tsy hijery zaza. Rehefa ataovy tena mihoatra noho ny fionanao tamin'ny olo tianao mihitsy ny fionanao amin'Andriamanitra isan'andro. Tena hoe tsy andronao mihitsy Jesosy. Izy afaka atao eny an-dalana, fa hafa mihitsy reto rehefa ianao manokana azy Jesosy mandoalika dia mivavaka Jesosy ianao tena tiako dia nampisiny iny nisy fotoana efa tratran'izany. Tonga maraina taty amin'ny sekoly Jesosy. Eo avy tonga izany. Tena ohatrany tsy ampy mihitsy ny fotoana mivavahako niaraka taminao maly. Dia teo vao nampatsy efin'i Jesosy. Ianao nandalika teo amin'ny couloir, nandalika tatsy dia mivavaka tatsy dia mivavaka tatsy dia mivavaka ohatran'izao. Dia rehefa jerena ilay izy ka ohatrany hoe ampy ihany. Fa ny ao anatinao mihitsy tsy mety tsony andao indray mila matsiaro any ihany na hoay Jesosy ihany na tokony hoentiko ambavaka. Mitahiry ny fiainam-bavakantsika ny fahatsiarovantsika ny hafa. Tombony be ny reto miaraka ohatran'izao izy hoe aza mafoy ny fiarahanareo miangona. Satria rehefa miangona tsika dia mifampikahita. Hitako izao pasteur sandratra, pasteur zao, pasteur vololona. Dia rehefa tonga any an-trano dia mety ampatsivy mifandray masina hoe wow, mila mitondra mbavaka anazy satria hitako izy. Rehefa hitanao ny olona anankiray dia lasa mitondra anao makany mivavaka. Alleluia. Izay mahatonga Jesosy ny teny hoe izay hitako tamin'ny raiko no lazaiko aminareo. Manamboatra ny zavatra mivoaka amin'ny vavanao, ny zavatra hitanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha tsika hivavaka. Mitsangantsika raha sitraka ao dia ame voninahitra an'Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Ny amin'ny teny izay nomenao anay androany Andriamanitra. Ampianary izay ho mpankatoa Jesosy. Ampianary izay anaiky anao Andriamanitra. Tsy eo ambava fotsiny ihany ny tenin'Andriamanitra. Fa hatrany anatin'ny fona izay miafina an'Andriamanitra dia voasoratra tenin'Andriamanitra ny fona tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy kasio ny fiainanay. Satria fantatray fa ninona kasianao Andriamanitra dia maneho anao. Aoka izao fifadian-kanina izay ataonay izao Andriamanitra, ho fifadiana fotoana anankiray izay ahafahanay manombo ny nofinay, ahafahanay mahavita ny hazakazaka izay tianao hatongavana mandritra ny taona ity. Ty taona jobily ty Andriamanitra dia taona jobily ny olona mpankatoa anao. Tsy afaky ny joirana izany taona jobily izany izay Andriamanitra raha mifanohatra ny fonay sy ny fonao. Tsy afaky ny iray vina aminao izay raha mifanohatra ny masonay sy ny masonao. Jesosy eo, ny fankatoavana manokatra fo, manokatra sofina, manokatra maso. Mampitovy ny zavatra tsapanao sy ny tsapanay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, raha tsy narenony ianao ny amin'ny zavatra ny tany, dia izay koa Andriamanitra ampianaro.
tsy arenona amin'ny zavatry ny tany fa honona amin'ny zava-panahy. Nona tenin'Andriamanitra foana. Te iona amin'ny tenin'Andriamanitra foana. Te hamaky tenin'Andriamanitra foana. Misintéressé amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny hafa. Zany Jesosy dia endrim-pankatoavana. Fanetreten'Andriamanitra. Mila foanana ny tenanay sy ny nofinay. Mba hahafahanay manaiky sy manome voninahitra anao amin'ny fampiasanao ny hafa Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Aoka hiova ny anatin'ny tsararay avy. Manaiky izay hiova. Hovainy ny teninao. Andehanany araka ny sitraponao Andriamanitra. Ampianaro izay Andriamanitra tsy hanohatra ao anatin'ny direktiva. Satria rehefa manohatra ao anatin'ny direktiva izahay dia tahaka ny olona tsindromany amin'ny dokotera dia manenjana ozatra. Natapaka amin'ny fanjaitra dia averina indray ny tsindrona. Amin'ny anaranao Jesosy, ny fankatoavanay Andriamanitra anao no hanamora ny fiovana rehetra eo amin'ny fiainana tsararay avy. Ampianaro izay Andriamanitra mba hamahy ny olana tsy fankatoavana rehetra. Hanolotra ny fanekena ianao Andriamanitra. Ary raha mbola misy andro hamelanao anay ho velona, dia ka fankatoavana natolotra ay. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay, aleluia. Amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra. Andrasantsika amin'ny pasteur Tsao. Mazao toerana vetivety Saotran Jesosy tsika ny amin'ny teny androany. Aleluia. Izany nahenao n'Andriamanitra ny teny tamin'ny androany atsangany tanana hoe inona ny zavatra nomen'Andriamanitra tsika androany ao anaty fifadian-kanina dia hoento eo anatren'Andriamanitra ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Ny fankatoavana dia mila faharetana. Ny fankatoavana dia miaraka amin'ny fiankohofana. Zany hoe resin'Andriamanitra tanteraka ianao dia mankatoa azy. Tsy hoe mankatoa quand même. Tsy hoe mankatoa ihany dia hitako eo ny valina fa raha vao tsy hitako eo ny valina tsy hankatoa intsony fa tokony hisy fiankohofana. Zany hoe tonga dia soumis à Dieu, tena resin'Andriamanitra tanteraka mihitsy isika ao anatin'ny programany. Mbola mitoy ny fifadian-kanina ary mifarana amin'ny zoma. Raha androany ianao no mandre mangetaheta, afaka manomboka ianao androany. Raha ataontsika hoe tafinana ianao maraina, sautio ny ratoandro, misakafoana rariva, azo atao zany. Dia manomboka rapitso, jereo izay azonao atao. Marihana hatrany foana fa ny olon-dehibe mihoatra ny 5 taona dia tsy tokony hifady arak'izay toe-batany, ny marary, ny bevoka, ny mampinono sy ny manao traitement médical dia tsy tokony hifadianina fa kosa tokony hivavaka. Zany hoe fotoana aingana ilay sakafo dia omen'Andriamanitra iny fotoana iny. Zay nge ilay izy. Anatin'iny fotoana iny miresamy amin'Andriamanitra dia hoeto amin'Andriamanitra mihitsy ilay fiainam-panahinao. Ilay androany zao tena ny maritelen'Andriamanitra mihitsy ny fankatoavana. Mila manaraka akaikintsika hoe mpankatoan'Andriamanitra hatraizitsika fa tokony ho mpankatoan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Aza mijery izay mitranga sy izay tsy mitranga fa jereo aloha ny tenanao hoe oviana ianao ny nandrean'Andriamanitra naniraka nankatova ianao sa ny adevitra, sa ny salasala, sa nankatò tapany, sa nankatò ihany fa heritaona taty aoriana. Rendretra izany ilay mila hetsika eo amin'Andriamanitra satria tokony ho instantané ny fankatoavantsika ary tokony ho habitude de vie antsika dia lasa fiainana amin'izay ilay izy avy eo dia mety eo. Aza matahotra fa rehefa Andriamanitra mampianatra anao tsy loza fa fiadanana. Ary na hainao raha avy eo faly indry misaotra Andriamanitra na ampianarinao zavatra tsara, na ampianarinao hiainao anao sy hankatoanao. Amen. Ny ankabeazan'ny problème dia ao ambadiky ny tsy fankatoavana. Antanio i Adama. Tonga zareo voaroka tao amin'ilay toerana tsara tarehy dia tsy nankatò tamin'ny zavatra kely. Ary le izy marina be mihitsy hoe le zavatra tsy azo hohanina mbola apetraka eo afovoany. Ka ilay zany hainao mihitsy ny amboarina fa tsy le azo ny esoriny. Azontsika isika mihitsy ny tian'Andriamanitra hijoro na dia eo aza ka miteny Andriamanitra hoe tsy azo hohanina dia tsy azo hohanina. Volon'ny Samsona azo lalaovina fa tsy azo tapahana ary tsy azo solaina. Halleloha. Lohan'ny Elisa azo solaina, tsy mahazo kizitina ary azo aninina. Misy zavatra be dia be amboarina zany ao anaty fifadian-kanina mino ahy. Fa ho vita io amin'ny zoma na hainao ary hitsangana avy eo anana fahatsapahana hoe ndry Andriamanitra nankatoanao tsy voatery tamin'ny zavatra nafinaritra ny nofoko
Alleloia. Fa ambadik'izay fankatoavana izay iseho Andriamanitra arak'izay fanaony hatramin'izay. Fa raha ny amin'ny valim-bavaka na tsy mifady ary ianao afaka mahaly vavaka anao Andriamanitra. Ny amin'ny fanasitranana Jesosy tsy niteny efa fadianina ianao. Hoe za jamba fadiana sa jamba tsy fadiana. Ny fanasitranana afaka to dia omena foana. Fa ny fiainam-panahinao tena misy ifandraisany amin'ny fahafahanao mifehy ny tenanao mba ahitanao sy ifandraisanao amin'ny fankasitra an'Andriamanitra. Amen. Ndosika itsangana nisaotra ny Tompo ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy ny fitarianao, fitantananao. Ny lohahevitra apetraka ao mpanomponao hiatrehana indray ny androany mbola ao anatin'ny efatrandro faharoa izay, ao anatinay mihevitra sy mijery ny asanao. Fa inona tokoa moa no hitranga ao anatin'ny asan'ny rahanao anay raha toka tsy mankatoanao izay. Misaotra manomana izay ny asa mandritry ny taona, manomana ara-toepo sy ara-toepanahy mba ho sensible amin'ny fiainona, fankatoavana, faharetana, fiankofana eo anatrehanao, mba ho fifaliana no iarahanay aminao mandritry ny asa. Tsy hoe faly satria vita ny asa, fa faly satria tena nankatoa tao amin'izay ny ilanao anay. Na ny message, na ny fomba fanaovana ny asa, na ny cible ny asa, ny fomba fitaomana ny olona, ny fiara-miasa amin'ny fiangonana, ny zavatra be dia be, dia mankasitraka sy misaotranao izay ny amin'izany. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga vao maraina, amin'ny ketaetana tonga avandreto zanako reto eto amin'ny fanatrehanao. Aza vela isy ala maina eto ao anatina fahatsapana mety reraka, na mavesatra, na miady-saina, na toy ny miatrika ady mafy be. Ho fotoana manokana andro maraina Jesosy hijerevanao azy. Raha nomboka semaine vaovao reto zanako reto, izay menakavy reto momba anay indray Tompo. Tsarovo izay amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao. Ary raha mety Jesosy dia mialoava lalana. Sokafo indray ny lalam-piainana ao anatin'ilay programa fankatoavana. Ary indrindra ampio tsiraray avy tena ankafy ny fankatoavana anao. Tsarovo izay marary tonga eto handray ny anjara fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny rofio amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny fanentaina sy fampahoriana io amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka io nofo ratsy lava io amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka io fampahoriana tadiavin'ny devoly atao amin'ny fanakivinanao lava io. Miala izany fanahy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fiadanana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano tontolo andro feno voninahitran'Andriamanitra indray izay atrehanao androany. Hitarika anao ny Tompo, hitarika anao amin'ny fahatsarana, hitarika anao amin'ny vavolombelona, hitarika anao amin'ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tsofana rano, fiadanao amin'ny fiainatokantranonao, fiadanao amin'ny fiainam-panahinao, fiadanao amin'ny asa mandrarahanao, fiadanao amin'ny fianarana ho an'izay mianatra, ho amin'ny fianaran'ny zanakao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona hery sy tanjaka, fahasalamana avy any ambony ao anatin'izao fotoam-pitokanana izao. Zay rehetra mbola mifady, aefy ianao, avita ianao, ho tanteraka soamatsara zany amin'ny anaran'i Jesosy, ary handray fifaliana tsy misy toy izany ianao ao ambadiky ny fanefanao izay nasain'Andriamanitra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ho herinandro tsara ho anao ty herinandro ty. Mandehana fa aomby ianao, tsy ho raraka ianao, andresy ianao, tsy ho resy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo no fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen.